Izay ny amin'ireo vaovao tapatapa mifahiditra koa isika amin'ireo vaovao politika manomboka eto. Taorian'ny hetsika nataon'ny mitsangana ary malagasy ny sabotsy sy lasa teo dia mba nitondra ny heviny ihany koa ny fikambanana malagasy miray feo taorian'ny Samiary Floreo tsy ny fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana no mahamaika ho ity fikambanana ity fa ny fanovana ny lalam-panorenana. Mitsipaka tanteraka ny hevitry ny mitsangana ary malagasy ny fikambanana malagasy miray feo. Amin'ity fikambanana ity dia tsy vahaolana velively ny fanaovana ny fifidianana alohan'ny fotoana raha mbola ny lalam-panorenana misy amin'izao fotoana izao no natanterahana izany fifidianana izany. Ny fanovana lalam-panorenana aloha no tokony hirosoana alohan'ny fifidianana filohan'ny repoblika, hoy ny avy ao amin'ny malagasy miray feo. Tsika malala ny zava-misy ankehitriny ary raha tsy tentsika ny fanambarana napetraky ny mitsangana ry malagasy mivoen'le hoe miala sy le hoe fifidianana anticipé na fifidianana mialohan'ny fotoana. Aminay malagasy miray feo dia atsotra ny fomba fijerinay. Raha mbola mieritreritra tsika mpanao politika fa fifidianana mialohan'ny fotoana na fametrahana démission na fifidianana 2018 dia mbola endrika ao anatina fandram-pampahefana zany satria dia tsy mahavaolam-bahoaka. Aminay zany dia mitsipaka tanteraka ny fiverenana makany amin'ny fifantelesam-pitondrana satria aminay malagasy miray feo dia tsy misy afa-tsy ny fifidianana lalam-panorenana vaovao no vahaolana maharitra makany amin'izay hoe fananana fanjakana matanjaka sy fiarahamonina mateonina. Mazava zany fa miantso zay ny mpirenena Antsakanavaka, miantso zay ny mpanao politika sasokajana, miantso ny mpiray-tanindrazana rehetra, tsy misy afa-tsy ny firosoana makany amin'ny fifidianana élection constitutionnelle na fifidianana lalam-panorenana vaovao izay ihany no heverintsika fa mifanaraka amin'ny filan'ny olom-pirenena ao anatiny. Amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana ny entin'ny malagasy miray feo dia efa misy teknisianina avy amin'ity fikambanana ity mamolavola tolo-dalam-panorenana. Ka raha nambaran'ireo mpikambana dia karazany telo mety arosondry zareo dinian'ireo mpanaradiany malagasy miray feo amin'ny fitetezam-paritra ataony. Efa tany Tomasina moa ity fikambanana ity ny faran'ny herinandro teo nanazava ny hevitr'izy ireo.